tafiakatra 2 ireo lafy ny aretina covid-19 atria amin'izay nidira ny valanaretina teto Madagasikara. Ny ampy 5 izy ireo maly alarobia ary avy eto nalamanga avokoa raha ny voalazan'ny tatrana avoka ny Hainao Manjerim-panjakana androany alakamisy. Ankoatra ireo dia ny isa 170 ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 20 natao. 70 teto Nalamanga, 5 tany Antsinanana, 9 tany Alotra Mangoro, 9 tany Matsiatrambony, 2 tany Atsimo Andrefana, 4 tany amin'ny faritra Vadivavy-Vidinany, 3 tao Iorombe, 2 tao amin'ny faritra Menabe ary 2 tany amin'ny faritra Betsiboka. 770 ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary 970 amin'izy ireo no mbola ahitana fahasarotana. Nolanin'ny olona androany alakamisy ny tolo-dalàna manova ny isa tamin'ny feno mpanohitra. Rotona latsaka tao aorian'ny nandaniny ny solombavambahoaka azy. Raha ny voalazany ity tolo-dalàna ity dia tsy maintsy olom-bofidy no mitazona ny toerana ny lehiben'ny mpanohitra. Raha ny lalàna misy amin'izao fotoana izao izay tsy mbola nampiarina dia tafiditra ho isa ny solombavambahoaka izay voatendry ho lehiben'ny mpanohitra na tsy olom-bofidy aza. Naemtratra amin'ny 724 ny faran'ny taom-panondranana lavanilina 24 ho an'ireo mpisehatra lavanilina eto Madagasikara. Mbola manantena ny fitondram-panjakana fa afaka hanondrana lavanilina hatrany amin'ny 50 taonina amin'ireo 300 taonina mbola tsy lafo sy mbola eto Madagasikara ny mpandrarà hatramin'ny faran'ny volana Jona. Raha ny voafaritra tamin'ny fanombohan'ny taom-pivarotana dia tokony ho nifarana tamin'ny 130 mety eo ny fanondranana lavanilina. Nanomboka tamin'ny volana Septambra 24 ka hatramin'ny 17 mety nahatratra 52 taonina ny lavanilina efa naondrany Madagasikara.